tsara be milay be ny sombre ty a sady hita daholo ny rehetra rehetra matory tsara mihitsy zany. Bon, ça va. Et bien au top zany zay atrika niany. Karakôry moa zany? Pare zany zay niany andeha hijery andeha angovany zay kelikely eo. De karaha zay io fa ela tsy nandeha tany karanakazo donc 9 ans sa 6 ans za tany farany tampivahiny may. De tsary nahita raha atao. De toute façon tsy intéressé hoe tsisy raha tsony ao. Fa zao zany hoe misy an'le cadre historique amin'ny raha de andeha hijery any. De misattendre zavatra mbo tsy harena. Ya manampy an'le rova teo a de ho any amin'ny villa Matomaso. Tsy mijery an'le studio le Matomaso hoe ahoana tsara le any fotony fa tonga aty moa zany zay avy any amin'ny faritra de hijery an'izay de maka lesona koa de hoe reo le zavatra nataonay mety ho hitanay ao. Mapiakatra ino izy ty? Mapiakatra Sanjila ndraiky. Le mahiny amin'ny sary tsano vola ina le asan'le ny asan'ny tsano vola indray zany fandraisana an'ireo missionnaire manambolina azy. Nandeha nanongatana taty zay koa tsy zao tegna tsara fa manentana olo jiaby zegny andray anjara amin'ny somany Madomaso fa tegna mahafinaritra tegna mahafinaritra.
azy le rastaba iny fisy tsy nety otrina fidirana zakanao raha ijery spectacle mpanakanto kino ray dia enao ve mpijery fampisehoana Tany hoe raha mijery artiste tianao anao dia ohatrina ny fidirana zakanao mijery fampisehoana matetika ve anao ina miatana ary indrindra anilorana ianareo ny nahazo loka tato anatin'ny fandaharana atao anatin'ny 3 volana voalohany. Ny Madimasy moa raha ohatra ka mbola tsy fantatsika dia fandaharana vaovao anankiray fandaharana natao an'ny olona rehetrarehetra eto Madagasikara le izy zany hoe tsika olom-pirenena zany no tena andray anjara ao anatin'le izy. Ny fomba fampiasana anjara indray dia misy fanontaniana apetraka eo amin'ny page Facebook dia ao amin'ny alalan'ny commentaire na vidéo na sary no amalino ny vahoaka tsirairay anazy. Avy eo ny valiteny tonga aty aminay iny no andrafetanay fandaharana dia ho alefa amin'ny fahita lavitra. Izany hoe fandaharana no sokafana ho amin'ny malagasy rehetrarehetra ary fandaharana nataon'ny malagasy. Reto varao t-shirt Madimasy hitantsika ato amin'ny ilany reto dia ireo rehetra nahazo loka tao anatin'ny faritra 4 manerana Madagasikara. Afaka mandroso misy Mamonjy Soa avy eto Antananarivo Bonhomme avy ao Tuléar Virginie avy any amin'ny faritra Majunga Michael boaka Tamatavy dia Mina maman'ny Maria avy any amin'ny Fass de Goane dia Ngia Zoera avy ao Fianaratsoa. Ireo nahazo loka ao ny telefona ao ny badge marque portera moa zany dia misy indrindrindrindra formation ahafahana manana traikefa eo amin'ny sehatry ny hoe journalisme matolotra azy ireo etoany Madimasy manontolo mandritra ny ray volana eo izy ireo.
olona zavatra loha zeny a fa taritina zany le reo journaliste citoyen ireo zany a amin'ny alalan'le hoe aloha hevitra sy le fanontaniana mifanaraka aminy dia iny fotsiny angalany valy ena fiarahamonina misy azy ohatra ka ampifandraisaka amin'ny zavatra efa misy amin'izao fotoana izao a dia mitovy amin'ireny hoe micro-trottoir reny zany a fa olona samy pirenena zany mifampakavaly ena fiarahamonina zay misy faritra rehetra misy eto Madagasikara raha ny amin'ny faritra antsimo zany resaka fananantany zany tena olana izay ahitana olana lehibe na eny amin'ny tribonaly na amin'ny